voalohany dia misaotra an'Andriamanitra izay mandrotsaka ny fahasoavany amintsika mianakavy fa atsika indray miaraka mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary ihany koa misaotra anao izay manaraka tsy tapaka n'izao fandarana izao izay tsapanao hoe mila mitombo ianao ary mila mandroso mila mandray avy amin'ny tompo hianatra ny Eksodosy indray tsika navitan'ny boky ny Genesis nisan'ny boky lehibe indrindra nisan'ny boky goavana ato amin'ny Baiboly zany Genesis zany dia hiditra amin'ny Eksodosy indray isika na hoe fahafahana amin'ity fotoana ity izay inotsika indray fa misy hafatra manokana satria isaky ny boky pasteur dia misy hafatra manokana omeny tompo atsika isaky ny toko sy andininy dia misy hafatra manokana ihany koa amin'ity boky ny Eksodosy ity dia misy hafatra spécial izay horaisitsika indray izay nona marimarina fa ampitombo ary andraisantsika zava-panahy lehibe isy fiatraikany lehibe amin'ny fiainantsika miarabanao pasteur manona fiadanany tompo aminao pasteur Alvarez miarabantsika mianakavy tompo ivavaka atsika amin'izao fotoana izao raha eo dia misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izay ahafana indray mianatra ny boky ny Genesis boky ny Eksodosy vita zay ny boky ny Genesis ny anaranay teto ary hiditra amin'ny boky ny Eksodosy na fahafahana izahay mino zay tompo fa andray zavatra lehibe andray zavatra goavana indray izahay ary mino ihany koa zay fa amin'ny alalan'ny fandraisanay an'izao afan'ny tenin'Andriamanitra dia hisy fitahina amin'ny alalanay satria araka ny teninao milaza manao hoe ho fitahina tokoa ianao ka dia marino amin'ny mpanomponao ny teninao tsara ny teninao soa ny teny fikasanao ary mangataka ny fanahy masina ihany koa zay anazavany sainay ame fatakarana faranita-tsaina amin'ny anaran'i Jesosy amen inaro vakiko avy hatrany pasteur ny boky ny Eksodosy na fahafahana boky faharoa ato anatin'ny Baiboly izany ny tombony zanak'Israely sy ny fahorinana anjo azy tany Egypte ary zao ny anaran'ny zanak'Israely izay niaraka tamin'i Jakoba nakany Egypta samy nandeha mba amin'ny ankonany avy izy rehetra Robena, Simeona sy Levi ary Joda Isakara, Zebolona ary Benjamina Dana sy Naftali ary Gada sy Asera ary nisan'ny olona rehetra nateraka Jakoba dia 70 fa Josefa efa tany Egypta raha teo ary maty Josefa sy ny rahalahiny rehetra mba amin'izany taranaka rehetra zany ary ny zanak'Israely niteraka ka nitombo betsaka sy ny amaro ary ny anahery dia ny anahery indrindra ka dia henika azy ny tany ary nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egypta zay tsy nalalan'i Josefa ary izy niteny tamin'ny vahoakany hoe ino ny fireneny zanak'Israely efa maro sy mahery noho isika andeha naovantsika hevitra ireo fandao hiamaro izy ka raha tahiny isy ady dia omba ny fahavalontsika koa izy ka hiady amintsika ary dia hiakatra hiala amin'ny tany koa dia nanendreny mpifehy izy mba hampahory azy amin'ny fanompona mafy ary nanao tanàna fitehirizana ho an'ny Farao izy dia Pitoma sy Ramsesa nefa araka ny nampahoriny azy no voamaika ny amarony sy ny tombony kosa ka dia natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egyptianina dia nampanompoy ny Egyptianina fatratra zanak'Israely ka nataony mangidy ny fiainany tamin'ny fanompona mafy dia tamin'ny feta sy ny boriky mba amin'ny fanompona rehetra any an-tsaha dia ny fanompona rehetra zay nampanompony azy fatratra ary mpanjakany Egypta niteny tamin'ny mpampivelona Hebreo Sifra ny anarany anankiray ary Poa ny anarany anankiray ka nanao hoe raha mampivelona ny vehivavy Hebreo ianareo ka hitanareo eo amin'ny fipetrahany fa zazalahy dia vonoy fa raha zazavavy kosa dia velomy nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao araka sy ny olona izay ny mpanjakany Egypta taminy fa ny velominy any ny zazalahy dia napaka ny mpampivelona ny mpanjakany Egypta ka nanao taminy hoe nahoana no nanao zany zavatra zany ianareo ka novelominareo ihany ny zazalahy fa io mpampivelona tamin'ny Farao tsy mba tahaka ny vehivavy Egyptianina ny vehivavy Hebreo fa matanjaka izy ka raha tsy mbola tonga any amin'ny akory ny mpampivelona dia velona izy dia nasian'Andriamanitra soa ny mpampivelona ary ny amaro sy ny anahery indrindra ny olona ary tamin'izany satria natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona dia nomen'Andriamanitra zanaka izy dia nandidi ny vahoaka rehetra Farao ka nanao hoe ny zazalahy
rehetra zay teraka dia ario an'ny ely fa raha zazavavy rehetra fa ny zazavavy rehetra kosa no velomy. ia zava-dehibe zay Pasteur Alvarez tantara hiditra tamin'ny bokin'ny Eksodosy tsika araky ny efa niteneninao teo. Zava-dehibe moa nahafitantsika ny Genesis ray manontolo iny satria dia lesona maro no azony tsoahana, fampianarana maro no azony tsoahana tao anatin'ny boky ny Genesis iny Pasteur Alvarez. Za dia miantso ny olona ary manentana ny mpijery ny fandarana amin'ny télé hoe raha to isika mpanaraka an'izao fandarana izao hitany ny fianakaviana, hitany ny olona, hitany ny manodidina hoe mbola tsy tara ianao satria voahitra Eksodosy ndray tsika izao. Fandaliana mpinoana, fandalinana izay voalazan'ny Baiboly, école biblique gratuit, zany hoe fianarana Baiboly maimaim-poana izay alalantsika ny tena votoatiny. Ozy izy ny tena Andriamanitra tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Ary voalazan'ny tenan'Andriamanitra iny koa fa ny madiso hevitra anareo izy dia ny tsy fahalalanareo ny soratra masina. Ozy izy Jesosy ny ray andro hoe andevo ianareo fa ho fantatrareo ny marina ozy izy ary ny marina no manafaka anareo tsy ho andevo. Rehefa malala zay voalazan'ny Baiboly ny olona dia tsy atahorana no avy ny Pasteur Alvarez. Rehefa malala zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra izy dia tsy atahorana no aviny. Fa rehefa tsy malala zay voalazan'ny Baiboly izy dia lasa mipararetra sy matahotra ho azy. Ka ianao mpanaraka izao fandarana izao dia hosokafana mihitsy ny sainao sy ny fonao mba halalanao ny marina. Ny olona malala zay voalazan'ny Baiboly dia tsy misy ahina amin'ny fiainana ary manana lakile Pasteur ny olona malala amin'ny voalazan'ny Baiboly, manana lakile amin'ny fiainana. Ny Baiboly no boky tranainy indrindra eto ambonin'ny tany. Izy no boky tranainy indrindra, tena tranainy satria efa mihoatra ny 9,000 taona ny nanoratana an'izany Genesis zany sy ny Eksodosy, efa mihoatra ny 9,000 taona. Izy ny boky tranainy indrindra. Nefa koa dia izy ny boky mampahafantatra anao ny rapitsonao. Izy ny boky mampahafantatra anao ny hoavinao. Izy ny tranainy indrindra. Zany eny tena miracle nge zany Pasteur. Tsy mety lany daty izy. Tena tsy mety lany daty. Izy ny tranainy indrindra. Nefa izy ny mbola mahalala ny apitsonao koa. Atao anatin'ity ny alalanao ny apitsonao sy ny hoavinao rehetra efa voasoratra ato daholo. Ny amin'ny heritaona ho avy sy ny 100 taona ho avy efa ato daholo. Nefa izy ny tranainy indrindra. Zany ny tombontsoa ary manam-pahaizana tsy mahita zany. Zany no mahatonga antsika amin'ny fiainantsika mikorotana na manam-bola be ary na manan-karena na mahazo sezana ministra ary tsika na lasa olona ambony amin'ny resaka politika ary tsika mikorotantsika satria tsy malala zay ato. Fa mampilamina ty Pasteur ho an'ny olona zay tena malala amin'ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ka tsara ny mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ity tantara Eksodosy toko voalohany ity raha raisina dia miresaka hoe ny nitombohan'ny zanak'Israely sy ny fahorinana anjo azy tany Egypta. Efa fantatsika zany ny tantara mitohy amin'le Genesis teo manao hoe ireo zanak'Israely ireo zany dia natsony Josefa hoe satria niainga tamina mosary zany ny resaka. Niainga tamina mosary, nisy mosary tany amin'ny tany Kanana, tany amin'ny tany zanak' Jakoba, zanak'Israely nisy mosary. Dia rehefa nisy zay mosary zay dia tsy maintsy nanavotenana kany Egypta zareo. No raha teo ihany koa moa tamin'izany fotoana zany i Josefa ny prime ministre tao amin'ny tany Egypta. Dia vao mainka napety ny fiainan'ireo zany dia lasa tamana tao izy, lasa valivotaka tao zany. Valivotaka tao Egypta tao ary zareo ireo no nisy faminaniana ihany koa fa tamin'ny andron'ny Abrahama hoe ny taranakao dia ho tratrana fahababona fanandevozana any amin'ny tany zay tsy fatany mandritry ny 700 taona mahery dia io tanteraka eo io ilay izy Pasteur Alvarez. Ka rehefa tonga tao zany re tao amin'ny tany Egypta tao dia lasa norom-ponenana tao. Dia nentiny fiainana tamin'izany satria fianakavian'olona ambony izy. Dia nandeha ny 10 taona ny 50 taona ny 100 taona maty Josefa
maty daholo le taranaka rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany ny amaty dia ny hafarany lasa tsy fantatry ny mpanjakany Egypta intsony hoe inona moa ny tantara tany aloha lasa adino ny tantara tany aloha dia nanapa-kevitra ireo hoe ka ny zanak'Israely ny tombo be foana mery miteraka be ka reo tena grave be koa raha niteraka zareo tena eritsereo tao anatin'ny 700 taona 70 ny angany ao anatin'ny 700 taona tadidi 700 taona ny lehilahy fotsiny no efatsetsy ny olona naly lalana ny olona afaka nandeha tonga ny olona maly lalana zany ny lehibehibe no efatsetsy fotsiny tamin'izany fotoana zany rehefa mivoaka ny tany Egypta izy tena zany hoe tena tao anatina fotoana fo tena niazakazaka be ny fitombon'ireo dia natahotra ny Egyptianina natahotra ny mpanjaka hoe miamahery zareo reo sady ny mahavariana an'ireto zanaky Jakoba zanak'Israely eto pastera efa andrasako maly manatsainy reo ny raha mikorina ao anatin'ny zareo mihitsy zany io mako pastera tena misy ny atao hoe fitahina ary misy ny atao fanozonana azonao ary io ozona sy fitahina io dia mikorina any anatin'ny rahan'ny olona mihitsy any anatin'ny rahan'le olona mihitsy izy io no mikorina raha misy ozona le olona dia any anaty rahany any mihitsy no mikorina le ozona safia zany lay raha avy ao amin'ny rainy na avy any amin'ny dadabeany izay nisy ozona dia possible mepita aty amin'le taranaka ho anareo le mananganjanaka ireny mananganjanaka tsy ratsy ny fananganan-janaka pastera misy le olona zany le hoe mananganjanaka le hoe tsy niteraka izy mivady ohatra dia mananganjanaka izy dia nahita zaza teny 4 ohatra teny ve teny nanana teny izy na hoe zazany memena olona dia za mametory hevitra an'ireny olona pastera délivreo reny zaza ireny délivreo reny ametso tanana ireny zaza ireny hoe tsy hitany rainy tsy hitany reniny tsy fantatra hoe izy fa hoe nalahelo fotsiny ianao satria naririn'olona teny amin'ny arabe délivreo izy dia ampidiro anatin'ny rahan'i Jesosy fa io zaza io raha sanatria nisy ozona ny ray aman-dreniny raha nisy ozona ny dadabeany ka ozy izy ianao mampalahelo aty fa taizaiky fotsiny dia na hoela na hoaingana pasteur andeha ny 5 taona andeha ny 10 taona andeha ny 20 taona ivoaka zay maizy an'le zaza io zay lay raha nikorina tao anatiny le raha nikorina tany amin'ny rainy tany amin'ny reniny tany amin'ny dadabeany dia ikorina ao anatiny ao azonao ary atonga azy ivoaka le ozona amin'izay fotoana izay ary io tsy voatana mihitsy io zany mety hiezaka le ray aman-dreniny taiza azy le nanangana azy hoe hotezaina amin'izao hotezaina amin'izao fa tsy miova amin'le fitezana izy io satria le ozona tsy any anatina saina fotsiny tsy any anatina fa mikorina any anatin'ny rahan'le olona mihitsy le izy ka zay ozona nazo an'le ray aman-dreniny tany mety ho fantatry le olona mitaiza azy mety tsy ho fantany dia tsy maintsy apita amin'io zaza io ary zay ny ilanan'izy eo mila tapahana ozona le zaza fa be da be nitratran'izany be da be pastera nitratran'izany tena hoe tena tsy mana-po zany le olona mitaiza hoe fa ahoany ty zaza ty satria izy nieritreritra hoe hotezaiko dia manahaka io dia hitovy amiko fa misy fotoana le zaza tsy manaky hitovy aminy fa manana ny toetrany mihitsy satria nolovainy le zaza tsy le nampianarana ho azy fa le ozona avy any amin'ny ray aman-dreny zay nipoirany any anaty rany izy io ny pastera zany mahatonga zavatra be da be ohatra zany raha ohatra zao ohatra hoe satria zaza io zany ohatra hoe narininy reniny safia zany lay raha tao anatin'le ray aman-dreniny raha tsy tia zanaka na raha manary anaka na raha fampanilikilika na ohatrohatran'izany dia jerinao io zaza io rehefa lehibe fa lasa mipita aminy ko zay toetra zay na tsy hitany ary le ray aman-dreniny teraka azy ara-nofo
dia mipita ho azy any amin'ny automatika zay zavatra zay pasteur Alvarez azanao dia ohatra zay koa ny fitahiana misy olona zany efa nandova fitahiana mihitsy ka ireto zanak'Israely reto dia efa nandova fitahiana avy any amin'ny ray aman-dreny avy any amin'ny Jakoba ary zany natonga azy nampatanjaka azy sady nampahiran-tsaina be azy jerenao ange ny olona matanjaka indrindra rehefa manao atletisme ohatra reny le course azakazaka be reny tsy afaka hifaninana ny Jamaïcanina mihitsy ianao zareo Jamaïque Usain Bolt zao ny anaran'le 100 mètres le tompon-daka eran-tany le tsy mety resy mihitsy ingia io tsy nizaniza zany gasy milaza azo matanjaka na izaniza maorisianina azy le Jamaïcanina efa ao anatiny ao le raha am'le miazakazaka ny pasteur efa andry zareo mihitsy zay efa andry zareo mihitsy zay dia anazy zay dia tena ao anatiny ao le raha azonao jerenao ohatra ny tompon-daka amin'ny baskety Amerikanina tsy maintsy Amerikanina foana ary jereo tsara fa le Amerikanina mahitoditra be reny daholo ary na izy eo hiady aminy eo hifaninana tena efa ao anatin'ny zalahy le fitahiana le raha mihitsy nefa mikorina mihitsy lesy dia na ianao zany nanao entraînement ohatriny ahoana rany gasy dia raha vao hoe gasy ianao dia tsy afaka mihitsy ianao e satria le fitahiana amin'le baskety efa ao amin'ny zalahy ka ianao tsy afaka hifanitsana amin'ny zareo Amerikanina mihitsy amin'izay resaka zay satria efa ao anatiny mihitsy le izy ohatra hoe zareo sinoa ke pasteur hafa mihitsy amin'ny fangalatahaky ianao tsy afaka hifaninana amin'ny sinoa zany mihitsy hoe andeha hiangalatahaka fa ny azy tena efa raha mikorina ao anatiny io mihitsy ny sinoa tsy hoe Baiboly manahoana fa zavakafa mihitsy ny anana miary zay no vaintany ray aman-dreny raha baolina kitra dia brésiliana ndray ny tompony brésiliana ndray ny tompony efa tena mikorina ao anatin'ndrala ny atsika gasy moa zany zao le boulina no tena haitsika matetika le boulina io zao no mba taletakely ananatsika le manao boulina io zany pasteur dia mahavarina fa misy zavatra ohatra zay zany a ao anatin'ny vatan'ny olona ao dia lovainao le izy dia mandova dia ohatra ny eto amintsika zao nisy taranaka mpanao baolina zay izy Rasoanaivo moa ry Claude Kely Rasoanaivo ry ohatrany hoe dia jereviteo fidy Rasoanaivo ohatra zay le zalahy mpanao baolina gasikasitsika reny dia nahitahitako zay an'ireny reny zany mba hoe mpanao baolina malagasy mba mahay baolina tamin'izany e dia tena hitanao tokoa ry zalahy cousin rahalahy fa ohatrany hoe tsy hoe misy mampianatra fa tena hitanao izy hoe mahay dia misy rahalahy mihitsy moa hitako fianakaviany zareo nanao baolina fa dia mahay dia tena mahay dia hitanao zany hoe ao amin'le firazanana mihitsy misy zavatra efa mipitaka asa raha azony pasteur Alvarez ka ohatra zay reto zanak'Israely reto io le ozona io zany mipita any anaty raha ary ny fitahiana io tena mipita any anaty raha n'olona any le fanambinina ka reto zanak'Israely tena ndray fitahiana avy any amin'ny Jakoba dia izy io na tonga tao Egypta ary izy dia vetivetika dia lasa natanjaka vetivetika dia nitombo be ary dia izy koa olona manatsaina dia mavita zavatra goavana be reto zanak'Israely reto any ka lasa ny para rehetra mihitsy zany ny firenena Egyptianina sy ny mpitondra Egyptianina nahita ny tanjaka ireo dia mipara rehetra dia mitady fomba hoe ahoana ny eliminena an'ireo ahoana ny diminuena an'ireo ahoana ny anafoanana an'ireo zay ny sitranga teto pasteur Alvarez zava-dehibe zay fampianarana nataonao teo zay pasteur hoe le ozona sy le fitahiana zany tena ao anatin'ny raha mihitsy le izy mikorina ary zava-dehibe zay satria matombo pasteur amin'ny teny hoe ozona dikan'izay azo ngotana atao zany le ozona azo tapahana afaka miala teo amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy araka ny teneninao teo zay ihany fa ny zavatra kely nahavariana anaty eto pasteur dia atao amin'ny andinin'ny fafito le Eksodosy teo hoe ary ny zanak'Israely niteraka ka nitombo betsaka sy ny maro ary ny anahery dia ny anahery indrindra ka enika azy ny tany reo zanak'Israely reo zany dia araka ny fampianarana teo hoe
efa ao anatin' zareo mihitsy le fananakarena sy le faherezana fanambinana fa zao no zavatra navarinana pastera tonga sainy farao hoe tena enjana be reto vahoaka n'Israely reto tena matanjaka reto ary mahery reto fa ahoana ny fomba isakanatsika ny reto le zanak'Israely zany na de nahery dy tsy nafatatra hoe nahery mahery ane za ty tsy fantatry zareo le toerana misy an zareo na de zay ary le toerana misy an zareo hoe olona mahery olona matanjaka olona manana maizy azy de tsy fantatry zareo zay ary be de be ny kristianina am'izao fotoana zao tsy malala ny tombontsoa manokana ny mahazanak'Andriamanitra anao satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe efa nomeko hery ianareo andresy ny hery rehetra nanany fahavalo anitsaka mainko sy ny mena rano zany hoe ny olona anankiray mety tsy afantatra ny toerana misy anazy eo anatrehan'Andriamanitra na de efa natsoan'Andriamanitra azy ka zava-dehibe ny anaratsika an'izao tenin'Andriamanitra zao satria ho fantatrao zany hoe iza marina moa ianao ty hoe tena zanak'Andriamanitra nomena fahefana andresin'ny fahavalo andresin'ny hery rehetra misy olona ane pastera kristianina fa matahotra mpamosavy matahotra asana devoly matahotra ny ratsy matahotra ny zavatra hitranga aminy fa nefa tsy fantany fa ao anatiny ao misy hery goavana be ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ozy izy mahay manao mihoatra lavitra noho zay veritsika noho zay saintsaintsika araky ny hery zay miasa ao anatsika ao anatsika eo zany pastera rehefa natsoan'Andriamanitra ianao de misy hery zay rehetra nandray azy de nomena hery nomena fahefana nomena fanapahana nomena hery andresy ny hery rehetra nanany fahavalo goavana be zay kanefa debe debe ny kristianina tsy malala akory tsy afaka mampiasa akory zany fahefana nomena Andriamanitra zany anyka dia tahaka nataon'ny farao moa de tandindony satana eto tahaka ny nataon'ny farao tamin'ny zanak'Israely hoe nitadiavana hevitra hoe andao sakanana andao pitehana andao ampahoriana andao tondrana zavatra maro samihafa zay atonga anazy tsy eritreritra momba ny tenany hoe matanjaka sy mahery fa andao tsika hoe mijaly re olo reo de tahaka zany koa nataon'ny satana am'izao fotoana zao hoe atao zay fomba rehetrarehetra mihitsy amin'ny alalan'ny problema maro isan-karazany zay atonga ny olona ho tafasaraka amin'Andriamanitra tsy alalany ny hery ao anatiny fahefana ao anatiny de tahaka zany koa nataon'ny farao tamin'ny zanak'Israely pastera teto na de nahery ary ny zanak'Israely de tsy afaka nampiseho an'izay heriny zay fa nezahany farao zay nampilety azy ary de niletika ny zanak'Israely teto pastera nataon'ny farao mihitsy zay nampahoriana sy nampijaliana azy ary nanomboka nitetika ratsy ny farao hoe tena ratsy le tetika pastera satria zao raha vao misy zazalahy izy ka teraka de vonoy fa eto le olona mpampivelona de mbola nijoro vavolombelona ihany ny amin'ny zanak'Israely hoe ory farao reo zanak'Israely le vehivavy zanak'Israely vehivavy hebreo reo ane ka tena faran'izay matanjaky ka na mbola sy tonga ny akora azy anao de fa teraka izy de vo mainka natahotra mihitsy farao hoe natahotra ny egyptiana natahotra farao natahotra ny zanak'Israely natahotra ny hebreo hoe tena tsy ho resitsika reto de aoko ho fantatrao ry zanak'Andriamanitra zay mandray an'izao fampianarana zao fa ny devoly ane matahotra anao ny mpamosavy ane matahotra anao ny mpanao maziny matahotra anao fa ndraindray mifanohatra am'izay le zavatra mitranga ianao ndray lasa matahotra satria tsy fantatrao hoe iza marina le ao anatinao iza marina miaraka aminao ka zay ny anaratsika an'ity fandarana ty hoe arao zao fandarana zao fa anomboka ho hitanao hoe ahoana ny fomba famoahana le herin'Andriamanitra fampiasana le herin'Andriamanitra ao anatinao pastera ia marina zany rehefa nanomboka matanjaka tokoa zanak'Israely de natahotra faharao mpanjaka ny Egypta natahotra ny fahavalo ary marina voalazanao teo pastera Alvarez hoe zany mihitsy ny position satana eo anoloantsika eo anoloan'ny zanak'Andriamanitra eo tena mipararehetra ny devoly ary rehefa mipararehetra ny devoly de tsy maintsy manomana foana izy tetika ady hoe ahoana ny anam-potehanany io ahoana ny ampandemena n'io zanak'Andriamanitra io ahoana ny fomba ampandemena an'ireo mpanompon'Andriamanitra io ahoana ny fomba atao zay ampalemy an'ireo eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra ahoana na tonga an'ireo pararehetra mitady ny paika rehetrarehetra mihitsy zany izy ty i farao atongavany am'izay tetika ampalemy ny zanak'Andriamanitra izay ary de zany ny kendrain'ny devoly araky nambarako teo pastera hoe
itsika zanak'Andriamanitra rehefa afaka dia misy fitahina ao anatintsika eo misy fahasoavana ao anatintsika ary ny devoly malala ny hoe matanjaka tsika araky ny teninao teo devoly malala hoe olona tahin'Andriamanitra ianao devoly malala hoe mahomby ianao ary mitady ny fomba rehetra izy hoe aiza ny anam-potehana anao aiza ny anam-potehana anao io pastera zany efa fomba atratria amin'ny andron'ny Farao io fomba fanapotehana zanak'Andriamanitra io ka ireo zanak'Andriamanitra rehetrarehetra hita hoe mahomby dia lasa fomba mampanao an'ny divoly mihitsy io zavatra io nanomboka hatraty amin'ny andron'ny Farao sy tamin'ny andron'ny Egyptiana nitohy hatrany amin'ny andron'ny ry Estera satria ry Estera tamin'izany dia natanjaka be mihitsy ny na dia babo tany Babilôna ara ny Jiosy dia natahoran'ilay premier ministre tao Hamana dia nitedaviny hoe aiza ny fomba andringanana an'ireto Jiosy reto azonao aiza ny fomba andringanana an'ireto Jiosy reto dia namorona lalàna tamin'izany fotoana izany ny fitondram-panjakany Babilôniana handringanana ny Jiosy fa dia hita hoe ny tompo miaro eny foana azonao tany amin'ny andron'ny ry Daniel raha vao hitan'ny mpanjaka tao Babilôna ny mpanolotsaina ny mpanjaka tamin'izany hoe matanjaka be Daniel Sadraka sy Mesaka ry Abednego dia tedaviny zareo tetika foana hoe ahoana ny andetehana an'ireny any andavaky ny lioana ahoana ny andetehana an'ireny hatrany amin'ny andron'ny apôstôly asanao tamin'ny andron'ny apôstôly tena mafy mihitsy ny nahazon'ny apôstôly tamin'izany ny fanenjehana tamin'izany ndray ny fanjakana romanina ny fanjakana romanina no nanenjika ny apôstôly tamin'izany hoe aiza ny anam-potehana an'ireto fivavahana kristianina reto aiza ny anam-potehana an'ireto fivavahana kristianina reto nitedaviny romanina ny hevitra rehetrarehetra tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny réforme tamin'ny andron'ny resaka protestantisme ny réforme sy ny hoe resaka fijoron'ny protestanta hoe ny FLM hoe fiangonana lotériane reny ny protestanta ny taritony Lutera ry Calvin ry iza daholo reny le Jean Hus reny le nitondra réforme reny tamin'ny andron'ny katolika le nanohatra ny tamin'ny andron'ny katolika zany dia nanohatra reny dia tena misy foana zany le fanenjehana ny fivavahana dia nateto Madagascar fotsiny ohatra dia nisy tamin'ny andron'ny Rasalama martyr azonao hoe vao tafiditra ny fivavahana dia nyroborobo be tamin'ny andron'ny Rasalama nyroborobe tamin'ny andron'ny Rasalama dia raikitra amin'izay mifanenjehana tamin'ny andron'ny Ranavalina fahatelo tamin'ny andron'ny Ranavalina fahatelo dia tena hoe foanana ny enjehana daholo ny kristianina nitohy io zany mahavariana mihitsy fa raha vao ny zanak'Andriamanitra no miroborobo raha vao ny fiangonana miroborobo dia ohatra ny tsy azo elana mihitsy paster io fanenjehana io azonao ohatra ny misy foana izay fanenjehana izay raha vao mitranga le firoboroboana atao amina tontolo ara-panahy dia nitoy tamin'ny andron'ny Rasalama martyr no nanenjehany Ranavalina fahatelo azy dia tadidinao tsara indray taty amin'ny andron'ny Daoda tamin'ny 1960 nipoaka indray ny fifoazam-panahany Jesosy mamonjy dia nitsangana indray ingabetsyranana sy ny ekipany tamin'izany fotoana izany sy ny fanenjehana ny Daoda tamin'izany fanenjehana ny afara taminy hoe eto mivoaka tovy miala eto Madagascar mihitsy ry Daoda tamin'ireny fotoana ireny zay miroborobo rehetra zany io tena atahoran'ny devoly zay fiangonana miroborobo dia nylefilefy kely teo ny Jesosy mamonjy vokatsy le fanenjehana dia mipoaka indray ny fifoazam-panahany faky tamin'ny 1980 tanoany 1980 fiainanao amin'ny Kristy ny akamaroan'ny fiangonana mpifoazana amin'izao le fiangonana zany reny moa avy ao amin'ny faky ao daholo tamin'ny 1980 83 85 mipoaka be le fifoazam-panahy dia iny indray tamin'ny fitondrany asa izy nitondra tamin'ny 1985 tanoany indray nanapoaka ny faky indray na nienjika mafy ny faky dia nanakatona ny faky io dia mahavariana dia nilamindamina kely indray tamin'ny andron'ny ana dia tonga indray ny tamin'ny asa tamin'ny 2004 samy tamin'ny 2004 iny nisiny le firoboroboana be FPVM sy ny asa iny izy iny eglizy iny le avy any andafy reny anyreny nyroborobo be mihitsy nyroborobo be ny FPVM tamin'izany dia iny ray dia tonga indray le fanenjehana io zany misy foana zany izy io ka
izy io tsy le fiangonana ny teany enjika tsy le mpitondra fanjakana ny teany enjika fa efa système na devoly mihitsy le izy efa karazana système anankiray mihitsy hoe izay miroborobo rehetra enjehana de jerenao anefa zay fiangonana mitady azakazaka eo ndray zao orindrina kely eo tsy maintsy hiarana fanenjehana ohatra zay hitsangana amin'ny préfet hitsangana amin'ny ministère zao anenjika nitsy fiangonana itsy jere vao nge fa orina kely eo tsy maintsy hitsangana zay hitsangatsangana daholo ny alefa ny noty alefa ny décret ary am'izao fotoana zao ohatra ny fiangonana zandriny anisany miazakazaka be am'izao fotoana zao ny firoborobon'ny fiangonana zandriny de efa misy karazana asa tamin'ny heritaona izy iny nisy notiny voaka tany ministère ny intérieur sa tamin'ny rotona tany hoe ohatrany hoe zarazaraina zany le fiangonana zany hoe efa misy bloc ngeza be hoe fohy be ny atao Tananarivo ohatra de le isa-paritra ndray asaina manao taratasy isaky ny district ohatrany hoe mbola manangana fikambanana zanaka fikambanana ao anaty fikambanana azonao zany hoe zana mihitsy tsy ampazarazaraina ary am'izao efa misy tetika am'izao ahoana ny anafoana nandre fiangonana zandrin'ireo ahoana ny anapotehana an'ireo ary io misy mpitondra fivavahana ao ambadikany azonao mpitondra fivavahana ny ao ambadika izy io ary mpitondra fivavahana terinano mihitsy ahoana ny anapotehana an'io lasa an'ireo any daholo ny mpivavaka nefa tsy ny akamaroany fiangonana zandriny nge pastera tsy mpivavaka ny alainy le mpanota any anaty bara le olona rehefa tena dinianao daholo reny le fiangonana mifo am'izao fotoana zao reny zany le ino zany le fiangonana tateorindrindreny olona mampamapalahelo avy mifoka sigiara namono vady mifoka rongony reny daholo no miazakazaka makany am'ireny fa le izy ny ao ambadika le izy zany tsy de tena hoe le mpitondra fivavahana na le mpitondra firenena fa système avy any amina devoly io zany système manavy any amin'ny monde invisible io na nomboka hatraty amin'ny bokyny Eksodosy ary io tsy mahagaga mihitsy fa ny mahafinaritra fotsiny de zao arakaraky ny any enjehana nylay mpivavaka vao mainka mamatanjaka izy ary miamahery ary zay mihitsy voalazan'ny baiboly jereva nge ry amin'ny andininy farany ry amin'ny andininy fa kaloha hoe aiza le hoe fa vao mainka natanjaka ary zareo arakaraky ny andininy rombefolo nefa araky nampahoriny azy no vao maika ny amaronso ny tombony kosa ka de natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egyptiana jerenao tsara le olona zany hoe mieritreritra hoe manenjika hoe andao enjehany io andao potehany io de ny ao an-tsainy le mpanenjika reo zany de hoe rehefa enjehantsika io tsy maintsy potika arakaraky ny enjehantsika io tsy maintsy rava arakaraky ny any enjehanany io tsy maintsy rava reo fa tsy mitombona zany pastera zavakafa ny mety hoe potika am'izany mety hoe orinasan'olona no enjehanao de potehanao de potika mety olona tsy manana n'Andriamanitra ohatra olona tsy manana n'Andriamanitra no azonao enjehana ohatra any de potika fa raha resaka ino izy ty raha resaka fiangonana resaka tontolo ara-panaka olona miaraka amin'Andriamanitra olona miaraka amin' Jesosy raha tena fiangonana avy amin'Andriamanitra ka Andriamanitra ny anangana azy de tsy maintsy io no mitranga hoe arakaraky ny napahoriny azy ny vao maika ny tombony sy ny amarony kosa ary nampatanjaka azy le izy zany ianao aza mieritreritra mihitsy sy manao hoe andao pitehantsika itsy fiangonana itsy fa mitady androso be andao oravana itsy fiangonana ito fa atao miazakazaka be andao oravana itsy fiangonana ito fa atao mahazo olona be fa arakaraky ny any enjehanao anio ary anapitehanao anio ary arakaraky ny tsy hitiavanao anio raha Andriamanitra momba ny fiangonana io de vao mainka matanjaka io pastera ary vao mainka miroborobo zany nge zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely ny enjehana nampahoriny fa jereo fa Andriamanitra ny tompony teny farany nivoaka avy tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely tamin'ny andro Mosesy natanjaka ary niaraka tamin'ny harem-behivava nitsifiny mihitsy ny Egyptianina ary jerenao ny fampotehana anazy ny Egyptianina fa tena tamin'ny zanak'Israely niala tao tapaka daholo ny lohan'ny tenda ny lamatoa rehetra tao Egypta maty fahafatesana isaky mivaravarana misy olona maty zany nanaovan'Andriamanitra azy
tamin'ny andro Mordekasy Estera raha niezaka ilay prime ministre Yamana mana hoe andao potehany reto zanak'Israely reto ny famadika ny tantara ilay Yamana prime ministre indray niantona teo ambony iny izy teo ambony hazo dia novonona fa zanak'Israely vao miaka ny anatanjaka azonao ireo olona nieritseritra anenjika ny Daniel ka hoe andetika ny Daniel leo andavaky ny liona tsy nahafaty any Daniel zay le hoe namomby biby tsy nahafaty iviterany rambony tsy nahafaty any Daniel niakarina tamboninahitra tao andavaky ny liona Daniel fa ireo kosa niaraka tamin'ny vady aman-janany na mibaiko ny mpanjaka hoe ndana ireo le niapanga azy ireo niapanga azy ireo nanenjika azy na mibaiko ndray mpanjaka ary ndana ndray ary nareo aletika ao dia ho hitantsika ao fa mbola tsy nitotona teny amin'ny lavaka akory dia efa sambatra mahany liony jerevy tamin'ny andron'ny apôstôly arakaraky ny anenjehana ny apôstôly nieritseritra ny fitondram-panjakana romanina tamin'izany hoe poteur petera raha vao ny apôstôly raha vao reo fa arakaraky ny nanenjehana azy pasteur Alvarez arakaraky ny nanenjehana an'ireo apôstôly ireo tamin'izany vanim-potoana zany dia jerenao ny toy ny tantara vao maika ny roborobo sy nandroso fatratra vao maika ny roborobo sy nandroso kery lehibe ny fiangonana kristianina dia izy io miparitaka hatraty Madagascar hatrany anaty bozaka rehetrarehetra io nieritseritra zany ny fitondram-panjakana romanina hoe hovonoany reto apôstôly reto enjehany reto akatona ny fiangonana fa ny fivavahana tsy mety amin'izany arakaraky ny anenjehanao an'io vao maika io miparitaka vetivety vao maika miparitaka vetivety ohatran'izany tamin'ny andron'ny Rasalama Martyr nieritseritra raha navalina fahatelo fa izy zao ny eo amin'ny fitondrana anazy ny laka izy mifahefana ka anao zay azony atao izy fa tena potehany io fa jereva nge niafarany raha navalina fahatelo hoe sesy tany Algérie azonao ratsy fefara niafarany raha navalina izy nieritseritra napotika fa jereva fivavahana kristianina arakaraky nanenjehana azy feny protestanta CFLM eraky Madagascar am'izao tsika miresaka zao jereva tamin'ny andron'ny Daoda nieritseritra ny fitondram-panjakana tamin'izany hoe rehefa akatona ny Jesosy mamonjy dia potika io fa jereva mifiroborobonin'ny fiangonana Jesosy mamonjy eraky ny vazatany efatra eraky Madagascar ary misy fiangonam-pifoazana be dabe koa raha mivoaka avy eo amin'ny Jesosy mamonjy nieritseritra tamin'ny 1985 mpitondra fanjakana tamin'izany fa potehana ny faky fiainanao amin'ny Kristy ho ravany fa lazaiko aminao fa tsy rava nakalaza ny fahefapolo taona n'izy zao vao eo ny fiainanao Kristy fa jerinao fa tsy rava ny rema rehetrarehetra avy eo mifaky ny voaka ny refi rema fanafana international avy eo no mivoaka ny misy assemblée de Dieu be dabe mivoaka avy eo azonao ny beta be ny amereo reny mivoaka avy eo ny tsika zao anisany mba mivoaka avy eo fiangonana maro de maro no navoaka ny faky ary ny akamaron'ireo fiangonana zandriny be dabe reo mivoaka avy eo amin'le fiainanao Kristy nieritseritra le mpitondra tamin'izany hoe potehany io tamin'ny 1985 dia manjavony fa vao maika niteraka be dabe tsy fanao zany pasteurany hoe fiangonana ka Andriamanitra ny nanangana azy dia andeha ho potehana andeha enjehana fa hoe manana pouvoir fa tsy mifanaraka amin'ny eritseritra io fivavahana io tsy mitovy amin'ny finoko tsy mitovy amin'ny fiangonako raha vato erreur zany fa mahita loza ny taranaky reny olona mpanapotika fiangonana reny tsy maintsy mahita loza tsy maintsy afabaraka izay mpitondra fanjakana rehetrarehetra nanao an'ireny tsy maintsy mitsoka matanjaka daholo na nanao ny sesitany ny tenany na nataon'ny olona sesitany azonao ny olona mpanakatona fiangonana rehetra nanomboka tamin'ny raha navalina fahatelo na nanao sesitany ny tenany na nataon'ny olona sesitany fa tsy mitombony zany fa arakaraky ny andravanao fiangonana sy kitikitianao fiangonan'ny olona vao maika matanjaka ny fiangonana pasteur Alvarez raha resaka firenena zay moa resantsika pasteur sy ny fivavahana dia zao a reo firenena ao Afrika amin'izao fotoana zao zay azo lazaina hoe mame vahana sehatra betsaka n'ity fivavahana ity tena fivavahana kristianina dia hitatsika ny fandrosony mandroso be mihitsy ry zareo amin'izao fotoana zao ary zay ny azo lazaina hoe tena tombontsoa manokana ho an'ireo firenena kristianina satria ny firenena mandrosony hitra ty Afrika pasteur dia marina fa firenena kristianina misy an'io fifoazam-panahy lehibe zay matanjaka be amin'izao fotoana zao tahakany hoe Afrika Atsimo
sy ny maro samihafa Nigeria Ghana Nigeria misy silamo any misy silamo any misy faritra misy silamo any fa tena ny fifoazam-pana be matanjaka be eraky zao tontolo zao Nigeria Nigeria ary ny missionnaire nareo mpitarika fivavahana lehibe indrindra fantatra manerana zao tontolo zao izay eken'ny Amerikana Mexikana ary zareo any Inde rehetrarehetra de aveo Nigeria anisan'izany Tibi Joshua ry David de Paul ry be dabe ny akamaroany de ny anisan'ny raha ny resaka raha teo karena zany zao zareo Nigériana no matanjaka indrindra ny teo karena ny ety Afrique de manaraka koa ry Afrique du Sud africain reo Vahao ry ao Sud Afrique ao zao ry Sud ao Afrique du Sud ao misy an'ry Bichuri prophète Bichuri ry pasteur Chris reny le misy fifoazam-pana matanjaka be reny zany de reo firenena zay nanjakany niady atrano koa pasteur dia rehefa tonga le fifoazam-pana atao am'ireo firenen'ireo tahakany hoe Rwanda sy ny maro samihafa ihany koa zay nisy ady atrano lehibe nandalovana atopoko Matsiravana de zao rehefa nisy fifoazam-pana taorinan'izay atopoko zay de niazakazaka be fandrosoany teo karen'ireo firenen'ireo de ifadika tamin'ny Baiboly pasteur ny zavatra ray mahalinana ihany koa de zao pasteur hoe atao amin'ny andininy fafito amby folo andininy fahaenina amby folo de zao ny teny ka rehefa nirahany Farao zany mpampivelona hoe amono zazalahy rehetra de zao ny teny hoe ka nanao hoe raha mampivelona vehivavy hebreo anareo ka hitanareo fipetrahany fa zazalahy de vonoiny fa raha zazavavy kosa de avelomy de natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao araka zay nolazain'ny mpanjaka ny Egypta taminy fa no velominy ihany ny zaza de andiny faraika amby roapolo ary tamin'izany satria natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona de nomen'Andriamanitra zanaka izy eto ndray pasteur dia Andriamanitra mitamanokana an'ireo olona zay vonona iara-iasa aminy vonona hoe anoana reto zanak'Israely reto arakaraky ny ten'Andriamanitra ho fitahina tokoa ianao ary anisy soa zay manisy soa anao am'izao fotoana zao ny pasteur ny raha iresaka firenentsika zany resitsika ihany fireneny lehibe io zao am'izao fotoana zao ny superpuissance moa de ny Amerikana de re fifoazam-pana kristiana fifoazam-pana aty Afrika de zao ny zavatra mitovy ny zavatra misy zavatra anankiray mba hitovizana ihany be de be zany zavatra tsy hitovizana fa ny zavatra ray hitovizana de zao ny fanohanany ny vahoaka Israely am'izao fotoana zao anisan'ny mampandroso ny firenena zareo reo na reo firenena kristiana aty Afrika na ny firenena Amerikana na ny firenena leo matanjatanjaka reo dia hatrany Europa de saika manohana ny firenena Israeliana daholo na de misy zavatra tsy mety ary ny zavatra ataon'ny Israeliana de zao noho ny fanohanan'izy ireo an'ny Israely dia voatamanokana ny firenen'ireo firenena ampitan-dranomasina ireo ary raha idirantsika amin'ny fivavahana kristiana de tahaka zao ihany koa izy hoe reo olona zay miara-miasa amin'Andriamanitra satria misy ny Israely aranofo dia reo Israely am'izao fotoana zao any Israel fa misy koa ny Israely ara-panahy de reo kristiana zay natsoan'Andriamanitra ho zanany miara-miasa amin'Andriamanitra dia hitazy manisy soa anao izy ny tompo reto vehivavy reto dia mpampivelona fa notahin'Andriamanitra ny ozy ny ten'Andriamanitra hoe men'Andriamanitra zanaka men'Andriamanitra trano de reo olona zay miara-miasa amin'ny zanak'Andriamanitra am'izao fotoana zao pasteur dia anisan'ny tena tahin'Andriamanitra ary zany no ilazanan'reto olo reto hoe ianao zay kristiana am'izao fotoana zao ka na de mandalo fanenjena azy ianao de zao aza miala ianao mifanompoana an'Andriamanitra ary ianao koa zay kristiana zay hoe afaka manao zay azonao atao ianao mifiaraha-miasa amin'Andriamanitra de ataovy zany fa hitondra fitahina lehibe ho an'ny fiainanao reto olona mpampively reto angamba pasteur tsy nananjanaka angamba izy ireo momba angamba fa noho le fiaraha-miasa tamin'ny zanak'Andriamanitra tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny fiangonan'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany de nandray valim-bavaka nandray fitahina ho an'ireo olona zay miara-miasa amin'ny vahoakan'Andriamanitra fa nohatra an'le tenenao teo ihany koa le hoe ho an'ny mpanenjika de misy sazy kapoka man'Andriamanitra azy fa ho an'ireo miara-miasa ihany kosa nefany ho an'ireo mivavaka miara-miasa fanohana amin'ny asan'Andriamanitra de zao misy valim-pity lehibe raisiny de izy ireo pasteur misy valy soka ny olona mpanohana mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa amin'ny fitoriana filazantsara tena misy valy sogoava nataon'Andriamanitra amin'ireny olona ireny hoe mahita mpanompon'Andriamanitra ianao zay tena miasa ho an'ny tompo miasa mafy de tsy avelanao hiady rery izy na hokofona rery ao fa mezaka ianao manompiasa valy sogoavana no azon'izany olona izany au lieu de hoe anisy ratsy ianao ny valiny ratsy tady dio fa ratsy foana pasteur fa raha manao sopa nompon'Andriamanitra ianao fitahina
ka ataoko fa rampy aloha zay ny androany pasteur Alvarez izay fanazavazavana ny zavatra nitranga ny mahakasika ny tanjaka ny zanak'Israely sy ny fanenjehana nahazo azy sy ny zavatra mitranga oharina amin'ny ny Baiboly io atsy tara fa misy zavatra raisina foana amin'izao zavatra iainantsika zao za tena maniry pasteur ny fitondram-panjakana ho avy eo ny fitondram-panjakana zay ijoro tsy hoe eto Madagascar zay efa akaiky ny fifidianana niza olany eo dia tsotra be ny tenako pasteur Alvarez miara miasa amin'Andriamanitra raha te aharitra eo amin'ny sezanao raha te aomby te ahita vokatra te aomby amin'ny fitantanana fady io ny heritreritra an'izany hoe hiady amina fiangonana na hiady amin'Andriamanitra na hiady amina fiangonana izay mety tsy fantatra akory fiangonana izy na fiangonana manahoana ohatra ary zany mamety conseil olona io fiangonana io tsy ary tofanaraka amin'ny heritreritra foana izay ny pasteur natonga nanao fanasana be ho ana pasteur maro be tamin'ny asa herin'ny latsinainy zay satria le antony tsy voatery olona mitovy fijery aminao hoe tsy voatery iray finoana aminao ny rehetrarehetra fa mpiara-miasa amin'ny Kristy daholo ny olona rehetra dia miendrika amin'ny fanohana miendrika amin'ny fampitatana na tsy dia mitovy fijery ary zany ny zava-dehibe zany ary zany ny ilainy fa mamelesontsika ho amin'ireny olona mba manamanana fahefana kely reny dia heritreritra hiady amin'Andriamanitra hiady amina fiangonan'Andriamanitra fa tsy mahasoa anao reny fa lozany eo ambadika reny ary oziny dia hivavaka pasteur isotra ny tompontsika mankatsitraka andrina raha io noho ny aben'ny famiraponao sy ny fitiavanao ny resaka teto zay ny mahakasika ny fitahiana ozina ny resaka teto zay mahakasika ny hoe fanenjehana sy ny tanjaka ny zanak'Israely sy ny zanak'Andriamanitra matoky se tompo fa reny lesona ireny dia ahafahana tena mitombo ary raha misy zanak'Andriamanitra hiarana fanenjehana misy mpino hiarana fanenjehana encourageo izy tompo ampahereo izy tompo mba tsy hitanondrika aza velokivy izy atsangano izy ary mino fa tsy maintsy ho mpandresy izy eo ambadika zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ho mpandresy izy eo ambadika zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ho mpandresy izy eo ambadika zany rehetrarehetra zany ary iseho ny vodinahitra ao raiky malalako iseho ny fahagagana avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen amen zay angamba zany pasteur Andrenirina Alvarez ny fotoanantsika teto amin'ny sabotsy ho avy izao moa zany pasteur dia araky nambara hoe amarana nampifaliana atsika ilay Genesis ary fetomboan'ny fianarana bokin'ny Eksodosy moa tsika zao dia idirantsika ihany koa ny fetombony zay amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso izay anaovantsika fanafahana goavana ny resaka teo amin'le hoe ny ozona dia any anatin'ny rahan'ny olona ary ny fitahiana koa efa any anaty rahan'ny olona ka ianao mbola mahatsapa hoe misy karazana ozona any anaty rahanao any ozona avy amin'ny ray aman-dreninao ary tena hitanao mihitsy hoe misy zavatra tena makatahaka be ny ray aman-dreninao ianao ny fiainanareo tena misy zavatra hitovizana be ny tsy fahombiazana ny tsy fetezan-javatra ny blocage sakanara-pitiavana herinao mihitsy hoe misy zavatra any anaty rahanao any mihitsy le izy dia ny fotoana amin'ny sabotsy ho avy zao moa pasteur tena fangatana ny rahan'i Jesosy mihitsy tena hoe io le hoe Eksodosy na fanafahana idirantsika ho amin'ny Eksodosy idirantsika ho amin'ny fanafahana idirantsika ho amina fanafahana faratapony ka le raha ny korina misy ozona ao anatinao dia hosoloana ny rahan'i Jesosy amen i raha ny fahombiazana raha ny fanambinana ary raha feny fitahian'Andriamanitra ary dia tena ataoko fa tena ny olona atsapa zavatra amin'ny fotoana io pasteur sahako milaza fa tsy hoe hivavaka ianao amin'ny sabotsy ho avy zao dia afaka raha ivolana vao hisy valana amin'ny fotoana io anao dia fa atsapa zavatra hoe misy zavatra miova any anatinao any misy rahana fitahian'Andriamanitra mitsofoka any miala le rahana ozona raha niaraka tamina malédiction fa ho ampidirin'Andriamanitra miaraka amina rahana bénédiction izay nitsofoka ao anatin'le olona ao ary dia za tena resy lahatra aby mihitsy fa anao zavatra Andriamanitra ho an'reto olona tsirariavy reto matoka fa mety zay fa raha pitsy toizako ny fanentanana hiatsy amin'ny samafy tanjombato ambany atsimo samafy tanjombato ampitany jiramany anaovantsika fotoana amin'ny sabotsy ho avy izao io amin'ny 7 dia etsy amin'ny mongote andrefa nambohijanahary ampitany toby ratsimo andrava ao misy an'le mongote io efa vita moa le trano ngeza be ao pasteur
ary soran'andriamanitra vita soma tsara dia efa any amin'ny roa tokony le trano efa fian'olona efa fian'olona ny roa tokony le trano vao vitao zany hoe kelikely fotsiny sisa dia efa fiany be indray le trano ngeza dia ngeza ao dia tonga avy amialoha mba azo toerana tsara paster Alvarez. Veloma tompoka. Veloma tompoka.